Miarabantsika tsirairay aminay ny tenako amin'ny anaramaherin' Jesoa Kristy Tompo no hitsidiako ny tokantranontsika tsirairay aminay amin'ity andro arivo ity dia ao anatin'izao live izao dia mankasitraka n'Andriamanitra tsara ny tenako ny amin'ny fahasoavana sy ny famindrafony izay menantsika tsirairay avy dia isaorako etona ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra izay manome anjara sehatra ahafahako mivelatra sy mitombo ao anatin'ny asa fanompoana dia mankasitraka anareo indrindra tokoa dia eto dia manentana antsika tsirairay avy anatin'ny tokantrano any mba hanaraka izao live izao mba tena ao anatintsika tsirairay avindray ny hetaheta-po ny hetaheta-panandray hanaraka izao live izao hatramin'ny farany ary manasanao mba tena hifantoka tanteraka ao anatin'izao fotoana izao asao daholo izay olona rehetrarehetra ao anatin'ny tokantrano ao tena asao hanaraka izao live izao fa misy zava-dehibe hotenenin'Andriamanitra amintsika tsirairay misy zava-dehibe ho ampaherezan'Andriamanitra amintsika tsirairay avindray amin'ity andro an'ity ka aoka ianao tsy ho diso anjara aoka ianao tsy ho diso anjarany amin'izao fotoana izao ianao fa manasanao mba tena hanaraka izao hatramin'ny farany fa fotoana fohy minitra vitsy ihany no tanterantsika izao live izao koa manasanao mba haritra hatramin'ny farany ianao ajanony daholo izay zavatra rehetrarehetra mety mahavariana antsika any fa aoka ianao tena hanaraka izao live izao hatramin'ny farany dia manasanao hatrany ihany koa ny tenako mba tena hipartage izao live izao amin'ny namantsika tsirairay avy mba ho maro indray ireo namantsika tsirairay avy izay mahita an'izao live izao mba tena ho famonjena sy fampaherezana ho anazy indray ny fanarahany fahitany an'izao live izao koa manasanao hatrany mba tena hipartage sy klika ny j'aime ny pasitsika ao anatin'ny Facebook dia hanomboka amin'ny fotoantsika dia apetraka tsika anatin'ny Andriamanitra fotoana izao mba hiasa mahery amintsika tsirairay mba izy ny asa izy mitarika atsika ao anatin'izao live izao fa tsika dia fitaovana fotsiny ihany dia hiaraka hivavaka tsika hanandratra vavaka ao anatin'Andriamanitra tsika kanefa mialohan'izany dia hiaraka maka ten'Andriamanitra tsika ten'Andriamanitra etontsika dia hitantsika ao amin'ny salamo fahatelo amin'ny zato ny andiny voalohany dia vakintsika amin'ny anaramaherin' Jesosy Kristy izany amin'ny anaran'i Jesosy isaorany Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra ato anatiko misaorany anarany masina misaorany Jehovah ary fanahiko ary aza misy adinoana ny fitahiany rehetra izay mamerany helikao rehetra izay manasitrana ny aretinao rehetra izay manavitra ny ainao tsy hidina ny andafana izay manarana ny famindrafo sy fiantrananao izay mahavoky sosy ny vavanao ny fatahorana mody indray toy ny voromahery amen izany ten'Andriamanitra entintsika hiatomboana ao anatin'izao fotoana izao hisaotra an'Andriamanitra tsika aoka ny fanahintsika rehefa mifontsika aoka ny tenantsika manontolo hiaraka hisaotra an'Andriamanitra dia hiaraka hanandratra vavaka tsika eo anatrehan'Andriamanitra hisaotra anazy tsika dia hifona eo anatrehan'Andriamanitra tsika ny amin'ireo zavatra mety tsy mifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra vitantsika tsirairay avy dia hifonantsika eo anatrehany izany dia manaraka izany tsika dia hangataka fanadiovana avy amin'Andriamanitra tsika mba izy hanadio antsika tsirairay avy dia hangataka ny fitarihantsika ao anatin'izao fotoana izao mba izy hitarika antsika tsirairay avy ao anatin'izao fotoana izao dia handrava sy handidy ny asan'ny devoly sy ny asan'ny fanarahantsika tsy hanankeritry hanapahefana ao anatin'izao fotoana izao dia asandrato ary vavantsika tsirairay avy eo anatrehan'ny Tompo ry Tompo Andriamanitra masina indrindra dia mbola misaotra sy midera mankalaza ny anaranao masina izay raha notahinao izay tsirairay avy Tompo ka samy mahatratro izao ora sy fotoana izao indray fotoana lehibe sarobidy ho anay tsirairay avy tokoa Tompo no hanatanteranay an'izao fotoana izao koa
ankehitriny zay dia misaotra anao midera sy mankalaza ny anaran'ny masina zay ny amin'ny fahasoavana sy ny fahamindrakoana, ny amin'ny fity, ny amin'ny tombonandro, fotoany fahasalamana, hery sy tandraka izay menao anay tsirairay avy dia isaorako sy dia raky ny anaran'ny masina izany tompo fa tsara taminay tsirairay avy. Isaona ny ainao tompony tamin'ny tontolo andro izay menao anay tsirairay avy fa tena tsara taminay tsirairay avy ianao mankasitraka sy midera ny anaran'ny masina izay tompo fa tsara taminay tsirairay avy. Nefa tompo ankehitriny zay dia mifoly fonatrianao zay ny amin'ireo zavatra maro mety tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao izay vitanay tsirairay avy dia ifonanay ampaniteteny fonatrianao zany mamindrafo amina mety tompy tamin'ny fiteninay, mety tamin'ny fijerinay, mety tamin'ny eritreritray, mety tamin'ny zavatra maro mety tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao vitanay ka satria voatononay fonatrianao zany tompo ka zany ny ifonanay fonatrianao angalitanay fanelana, angatahanay fanadiovana avy aminao zay tompo mba tena ho diovinao sy sasanao zay tompo amasinao tanteraka izay tsirairay avy esoly aminay zany tompo zay zavatra rehetrarehetra reo paratsiny tsy ahafahanay mahita ny voninahitra io, tsy ahafahanay mifandray aminao indray amin'izao ora sy fotoana izao ko angatanay no tompo mba tena melanay sy anadioanay tanteraka tompo amin'ity andro an'ity sy amin'izao ora sy fotoana izao diovy izay tsirairay avy tompo fa te ahita ny voninahitra io, te ahazo hery sy haim-panahy vaovao avy aminao indray zay amin'ity andro an'ity sy amin'izao ora sy fotoana izao tompo mivavaka eto anatrianao zay mba tena ho tarihanao zay ao anatin'izao fotoana izao, ao anatin'izao live tanterahana zao dia ianao mihitsy ny angatanay taky ny tsirairay avy ampiteny vavam-panokonao no hiasa sy omba ny tsirairay avy agasika ny tsirairay avy any amin'ny toerana sy ny tokantrano tsirairay avy any ianao tompo amin'ity andro an'ity ka tena ho fantatry ny tsirairay avy tompo fa ianao no miasa, ianao no manjaka ary ianao no miasa ao anatin'izao live zao satria zany no tenenao hoe raha zany hiasa iza no asakana koa miasa mahery mamelana ao malala zay tompo hiasa mahery hiasa mandaka ao anatin'izao fotoana izao koa angatanay ny fanadriany voninahitra ao hiasa sy hikasika ny tsirairay avy izay manaraka sy manata sy ao anatin'ny fotoana izay manatotosa zao live zao dia mankasitraka sy midera ny anaran'ny masina zay tompo satria fantatray fa tsisy hiala maina eto izay tsirairay avy fa hery sy ny voninahitra ary ny haim-panava vao avy aminao fitombona avy aminao indray ary ny fiaonana aminao dia hiasa mahery aminay tsirairay avy amin'ity andro an'ity ary manodidina sy manapaka ny asan'ny divoly sy ny asan'ny fanahy ratsy zay tompo tsy hanam-pahefana tsy havilona eto amin'izao toerana izao fa hidina izany tapahany amin'ny anara mahery Jesosy izany fanahy ratsy zany tsy hanam-pahefana tsy hakasika ny tsirairay avy zany tompo tsy hanelinelina n'izao fotoana izao zany fa misy matoky izay tompo fa ny fanahinao mahery mositra mahery avy aminao andrakotra fiainao tsirairay avy ary ampifantoka ny tsirairay avy tanteraka ao anatin'izao fotoana izao misaotra indrindra tompo dia rainay sy ankalazay ny anaran'ny masina fa tsara ianao aleloia amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy novako sy natiavy zavatra misaotra tompo aleloia amen. Ito eo anatin'ny fotoana tsantsika dia mbola hivavaka tsika ao anatrihan'Andriamanitra nandratra vavaka foana tsika ao anatrihan'ny tompo ary manasa anao hatrany mba tsy alimilimy ianao mba tsy ho kivikivy ianao fa ary mba tsy ho kamokamo ianao nivavaka eo anatrihan'ny tompo fa tena azotra ianao anatin'izao fotoana izao tena hivaroka tanteraka ao anatin'izao fotoana izao mahasa anao hatrany fa misy anjara omen'Andriamanitra amintsika tsirairay avy ao anatin'izao fotoana izao dia hivavaka tsika nefa mialohan'izany dia hamaky ten'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny Exodosy Exodosy toko fahafito sy fahavalo Exodosy toko fahatelo ny andiny fahafito sy fahavalo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aro Jehova efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egypta ary efa reko ny fitaraina noho ny ataon'ny mpampiasa azy eny fantatro ny alahelo andiny fahavalo dia efa nidina aho izao hamonjy azy amin'ny tanan'ny Egyptiana ka hitondra azy hiakatra hiala amin'ny tany amin'izany tany izany ho any amin'izay tany soa sy malalaka dia amin'izay tany tondradranosy tantely any amin'ny tany Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Evita ary ny Jebusita. Amen. Izany tokoa manasa anao mba tena hivavaka ianao anatrihan'ny tompo tena mivavahatra ianao amin'ny folo manontolo raha tamin'izany ny zanak'Israely no navontan'Andriamanitra fa amin'ity fotoana ity fotoana androany ity
raha manana olana ianao manana problema ianao dia misy matoka ary tena petrao amin'ny tompo mihitsy fa izy vonona izy ny hamonjy ianao ary vonona izy ny hanafaka anao amin'izany fahoriana sy alahelo tebiteby problema zay mahazonao zany fa mivavaha ianao asandranovavanao eo anatrehan'ny tompo iara-pilovatsika dia misotranao hatrany zay ry tompo andriamanitra masina zao dia raha inisy kalazana eny anarana masina mankasitraka sy mamivonahitra fianarana masina zay tompo fa tsara ianao tsara amin'ny tsirairay avy ianao ary tsara amin'ny tsirairay avy zay manaraka izao fotoana manaraka izao fandaharana izao ianao tompo ndrehetra izay tompo mitalao aminao zay mijoro eto anatrihanao zay tompo mivavaka eto anatrihanao zay tompo tsy miafina aminao ny zavatra sedrainy tsirairay avy tsy miafina aminao ny olana tsy miafina aminao ny problema tsy miafina aminao tompo miady zay atrehana tsirairay avy eto amin'izao tontolo zao eto amin'izao tany misy anay izao koa ndrehetra zay tompo mitalao eto anatrihanao zay okenao tompo mba hamaky anay tsirairay avy ianao tompo okenao tompo le fanahinao mahery le ositra mahery fanafana ao aminao andrakitra fiainanay tsirairay avy analanay tsirairay avy anatin'izany ady sy olana zany ao anatin'izany problema zany misy matoka tompo fa hitanao tsy miafina aminao fiainany tsirairay avy tsy miafina aminao tompo ny olana sy ny ady lalovany tsirairay avy koa androany tompo amin'izao ora sy fotoana izao dia mangataka eto anatrihanao ianao anay tompo hidiny amaly ny tsirairay avy anay tompo amaly sy analan'ireo fadikina amaly an'ireo ady problema zay manjono tsirairay avy ianao tompo ary amonjy ny tsirairay avy ianao tompo anome famondrena anome fitahina ary anome fanavana lehibe ho an'ny tsirairay avy indray ianao misy matoka tompo fa tena hitanao ary enonao ny etaeta-pony tsirairay avy zay mitalao mivavaka aminao amin'izao ora sy fotoana izao koa mangataka eto anatrihanao tompo mba enonao mivavaka ny tsirairay avy enonao ny etaeta-pony tsirairay avy amin'ity andro amin'ity ary makasitraka sy midera ny anarana masina sahany zay tompo ary misotranao ny amin'ny valom-bavaka ary ny amin'ny fijerenao ny tsirairay fitsinjovana ny tsirairay avy ary mifamalinao ny etaeta-pony tsirairay avy amin'izao ora sy fotoana izao dia deraina isan-kalazana eny anarana masina fa tsara ianao amin'ny anarana herin'i Jesosy Kristy tompo nanaovanay sangatana izany vaovao izany misaotra indrindra tompo aleluia amen. Voalaza fantatry ny tompo avokoa zay mety asoa hitan'ireo adinao ny maso ny mijery anao raha mbola izy no Andriamanitra aza matahotra Andriamanitra aza matahotra reo toky nampanantenainy jereo fa tsy maintsy efainy rehefa nilaziziny amonjy aokatoky tsarovy fa ilay pary tsy manadino tsy manary raha mbola velonako izy
azambakivy hitan'ireo adinao ny masony mijery anao raha mbola izy no andriamanitra aza matahotra hitan'ireo adinao ny masony mijery anao raha mbola izy no andriamanitra aza matahotra tsarovy fa ilay bary tsy manadino tsy manary raha mbola velonako izy azambakivy raha mbola izy no andriamanitra aza matahotra mino fa nahazo aim-panasiry tsika tsy raha mino fa tena nanaraka tsara zay hira federantsika tsy raha avy ary mino fa tena nahazo hery ianao tao anatin'izay federan'izay entinao mifantoka tanteraka ao anatin'ny fianonan'ny tenin'Andriamanitra indray amin'ity andro an'ity dia hiaraka hivavakantsika ametsaka tanteraka eo anatin'ny Andriamanitra ny fotoanantsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia manasa anao mba tena hivavaka ianao hangataka le fanan'Andriamanitra ianao ny ositra amin'Andriamanitra hampifantoka anao tanteraka ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fampahirezana dia hiaraka hivavakantsika asan-drato ary mivavaka ianao dia misaotra anao hatrany zay tompo Andriamanitra masindrindro iraina isan-kalazany any anaran'ny masina fa tsara ianao sady mpanao tsara ianao tompo tonga amin'ny fotoana tsara sarobidy izay tsirairay avy izay fotoana iraindray ahafahanay hiaino amin'ny andeha amin'ny teninao indray tompo mangataka hitanatrehanao mba ho sokafanao indray ny fo sy ny saina fananay tsirairay avy sady fahalalana ao anatinay tsirairay amin'indray tompo mba handrenesanay sy hahafahanay mitadidy izay zavatra rehetra lazainao sy ambaranao aminay tsirairay amin'indray amin'ity andro ity oka tompo ny fo sy ny saina fananay tsirairay avy mba ho tanoloraka an'ireny teninao indray amin'ity andro ity tompo mba tsy hisy andalo fotsiny aminay tsirairay avy izany teny izany fa tena ho raikitra ao anatin'ny fo sy ny saina fananay tsirairay avy izany tompo ka hampahery sy hamelomelona ny fo sy ny saina fananay tsirairay avy indray amin'ity andro ity voninahitra tompo dia atolotra ianao amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy tompo nanaovanay sy angatana izany vavaka sotra tompo aleluia amen hiaraka maka ny tenin'Andriamanitra isika izay hoentintsika ao anatin'ny fampahirezana indray amin'ity andro ity dia izany dia vitantsika atao amin'ny Exodosy toko fahatelo ny andininy fahasivy ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo izay ny hitondrako fampahirezana antsika tsirairay avy indray amin'ity andro ity dia vakitsika amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy izany teny izany ary ankehitriny indro ny fitarainan'ny zanak'Israely dia efa mby aty amiko sady efa hitako koa ny fahoriana izay ampahoriana Egyptiana azy koa avy ankehitriny ianao irahako ho any amin'ny Farao hitondra ny zanak'Israely oloko mivoaka avy any Egypta fa io Mosesy tamin'Andriamanitra iza moa aho no akany amin'ny Farao sy hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any Egypta andininy faharoa ambin'ny folo ary hoy izy ombanao tokoa aho ary izao no famantaranao anao fa izao no efa naniraka anao rehefa entinao mivoaka avy any Egypta ny olona dia hanompo an'Andriamanitra eto amin'ny ity tendrombohitra ity ianareo amen mino fa narahanao tsara zany tenin'Andriamanitra izany ary mino fa anazava amintsika tsirairay avy indray ny fany masina amin'ity andro ity eto ny tenin'Andriamanitra dia miteny tenin'Andriamanitra tamin'ny Mosesy naniraka ny Mosesy izany izy hoe hamoaka ny zanak'Israely tany amin'ny fandevozana tany Egypta fa amin'izao amin'ity andro ity indray ny tompo
dia miteny amintsika tsirairay avy zay mbola velon'aina mare sy mahita zao vidéo zao hoe ianao mihitsy ny tenenin'Andriamanitra indray amin'izao fotoana zao ianao mihitsy no tian'Andriamanitra ho avotana, no tian'Andriamanitra esorina ao anatin'ny fanadevozina, ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny ady, ao anatin'ny problemo maro zay sedraitsika eto amin'ity tany ity. Tsy miafina amintsika ny zavatra miseho amin'izao tontolo izao. Efa tena mandalo fahoriana efa valim-potoana farany izao. Koa eto ny tenin'Andriamanitra tsy miteny intsony izy any zanak'Israely tany aloha tany, fa ny zanak'Israely vaovao dia ianao zany, ianao zay manaraka, ianao zay mahita izao live izao, ianao ny tenenan'Andriamanitra. Koa manasa anao mba tena ho saintsainao izao tenin'Andriamanitra izao, satria matoa mbola maniraka ny mpanompony Andriamanitra manambara ny teniny dia ho famonjenao anao zany. Ary eto ny tompo dia te hiaona aminao, te hiaona aminao manokana izy. Raha hiteny aminao izy androany dia te hiaona aminao izy, ary te hanova ny fiainanao, te hampitsimbadika ny fiainanao ho tonga any amin'ilay tanjona zay tena planinina, zay tena hitondrany amin'ny fiainanao izy. Koa manasa anao manokana azavarim-bariana ianao, fa tena araraoty izao fotoana izao, araraoty ny fahenoanao an'izao tenin'Andriamanitra izao mba tena hibandrinanao ny hoavinao, ilay hoavy mamirapiratra zay ampanantenan'Andriamanitra amintsika tsirairay avy, dia ilay fiainana mandrakizay zany. Aoka ianao tsy ho diso anjara amin'izany ianao, aoka ianao tsy ho varim-bariana intsony ianao, tsy ho variana amin'izao fiainana mandalo eto amin'izao tontolo izao intsony ianao, tsy ho varim-bariana amin'ny tongolon'ny Egypta, amin'ny fiainana eto amin'ity tany ity intsony ianao. Eny mety maro ny zavatra sedrainao, mety sahirana ianao, mety manana olana ianao, mety manana problema sabana ianao, fa mampahery anao androany, mampahery anao ny tenin'Andriamanitra, ary efa tonga mandondona ny fonao ny tenin'Andriamanitra androany hoe miverena ianao amin'Andriamanitra, mitodia ianao amin'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia tena vonona izy araka iteniny io hoe efa rieny ny fitarainanao, efa hita ny fahoriana, efa hita ny problema, efa hita n'ireo adinao zay mandalo aminao, zay tena hoe mafy aminao, ary tena sarotra aminao mihitsy ny hiala amin'izany fahazaran-dratsy fitsangatsangana zany. Fa eto ny tompo efa vonona izy ny hampitsimbadika ny fiainanao. Raha manaiky ianao androany, raha manaiky ianao fa ny tompo dia mahay manova an'izany, Andriamanitra dia mahay manova an'izany, dia tena vonona izy, ary tena hivadika tokoa io fiainanao io, hivadika tena fiainam-baovao io, fa ny fonao aloha atoloro. Aoka ianao tena ho vonona ianao ny hanolo teny ao tenin'Andriamanitra, tena hiova ianao, tena hoe anara-dian'Andriamanitra, ary tena hanompo anazy tanteraka ianao amin'ny fony manontolo, moka ho anatonanao an'Andriamanitra androany. Miteny aminao eto ny tenin'Andriamanitra, fa na iza mpanompon'Andriamanitra hitory ny tenin'Andriamanitra, dia za miteny aminao hoe mila ianao mahatoky an'Andriamanitra, mila ianao hoe tena mila ianao fa izy no Andriamanitra ianao, izy ny tomponao, ary izy mahay mampitsimbadika ny fiainanao, mahay mampitsimbadika ny hoavinao izy, ho tonga vaovao, ary ho tonga amin'ilay fiainana zay nampanantenanao hoe fiainana mandrakizay no meko anareo. Eto dia manasa antsika tsirairay avy hatrany, tena banjino Andriamanitra, avelao adinoa ireo fiainana mandalo izao tontolo izao, adinoa ireo fiainan-dratsy zay efa niaina antsika tsirairay avy hatramin'izay. Tsy miteny amin'ny zanak'Israely sy ilay fiainany taloha zay nanengejainy Eziptianina azy tany taloha intsony ny tenin'Andriamanitra amin'izao, fa ianao zay mbola velon'aina amin'izao fotoana izao, ianao ny tenenan'Andriamanitra. Koa manasa anao amin'ny foko manontolo mihitsy ianao zay manaraka an'io fandaharana ity androany, ianao zay manaraka izao live izao, tena hiverina amin'Andriamanitra. Ianao mihitsy ny tenenan'Andriamanitra ianao, no manasa anao mba tena hanova
anenina ny amin'ireo zavatra zay nataontsika hatramin'izay ka hitodika amin'Andriamanitra ianao fa Andriamanitra dia efa vonona izy ny handray anao, vonona izy ny hanova anao tanteraka, hanova ny fiainanao, hanova ny fianakavianao, hanova ny ankohonanao, hanova ny zay rehetra tianao hiova amin'ny fiainanao tonga vaovao dia vonona ny Tompo hanova izany fa miankina aminao io fa za aloha dia manasa anao hatrany fa tena tsara miankina amin'Andriamanitra ary tsara izany fiainana miaraka amin'Andriamanitra izany. Eto ny tenin'Andriamanitra dia miteny izaho eto any 12 aty amin'ny tapatapany farany aty hoe rehefa entinao mivoaka avy izany Egipta ozy ny olona dia anompan'Andriamanitra eto amin'ity tendrombohitra ity ianareo. Izany hoe eto izany ianao rehefa hitanao rehefa mandray an'i Jesosy izany ianao, rehefa mandray an'i Tompo ianao, ho Tompo sy mpamonjy ny fiainanao dia aoka ianao tena nompo an'Andriamanitra ianao, tena izy irery ihany no tomponao, izy irery ihany no Andriamanitra ianao ary izy irery ihany no omena voninahitra, izy irery ihany no aoka hoderainao sy ankalazainao satria izy no nanalanao tao anatin'izany fatorana maro, tao anatin'ny ady, tao anatin'ny problema maro izay nilalovantsika tsirairay avy dia misy matoka fa misy ny raisinao izay tenin'Andriamanitra izay izay fampahirizana fony eto tamintsika tsirairay avy izay ary za mino fa Andriamanitra manampy izay rehetra angetaheta diova. Andriamanitra efa manao lalanao amintsika tsirairay avy fa manasa anao androany tena horaisinao izany tenin'Andriamanitra izany ary hobanjininao ny Tompo fa izy dia efa miaraka amintsika tsirairay, efa mijery antsika tsirairay avy, tsisy miafina aminazy izay zavatra rehetra iainantsika eto amin'ity tany ity koa manasa anao hanantona an'Andriamanitra ianao ary hanompo anazy ianao ary izy irery ihany no tomponao ary izy irery ihany no omena voninahitra ary izy irery ihany no Andriamanitra ianao dia misy matoka fa tena nandray zavantsika tsirairay avy tao anatin'izay fampahirizana izay ary misy matoka fa tsy handalo fotsiny amintsika izany fampahirizana izany fa tena hanovantsika tsirairay avy ary ampiverina antsika indray ao amin'ny Tompo satria izao fotoana izao dia efa vanim-potoana farany izao fotoana tokony hanatoana antsika amin'Andriamanitra izao ary fotoana tokony hiaona antsika aminazy ary fotoana tokony hiverena antsika aminazy izao fotoana izao ao anatin'ity volana ity moa dia misy an'ilay hoe volan'ny fihaonana dia misy matoka fa tena hiaona amin'Andriamanitra tsika tsirairay avy amin'ity volana ity manomboka androany tsika dia tena hiverina amin'Andriamanitra ny Tompo dia vonona ny hiaona amintsika, vonona ny hanova sy ampitsimbadika tanteraka ny fiainantsika hanala antsika tsirairay avy ao anatin'izany fanadevozana ao anatin'izany ady lalovantsika tsirairay avy izany ny Tompo koa misaotra antsika tsirairay avy sady izay manaraka izao fotoana izao ary misy matoka fa ny herin'Andriamanitra, ny fanahy masin'Andriamanitra dia efa hiasa amintsika tsirairay avy dia hisaotra an'Andriamanitra tsika any amin'izany teniny sy fampahirizana izay mena antsika tsirairay avy indray tamin'ity androny ity misy matoka fa tena tafalatsaka ao anatin'ny saintsika tsirairay avy izany dia hivavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izay fampahirizana izay. Raha eo misaotra anao izay ny amin'ny fampahirizana izay mena aminay tsirairay avy tamin'ity androny ity misy matoka toy ny fanahy masinao mahery dia efa hampipita izany amin'ny tsirairay avy ary efa melomelona ny fo sy ny saina fanany tsirairay avy ianao anatin'izany teny izany ka hampijoro azy sy hampiverina azy tanteraka eo aminao dia misaotra Tompo dia raha inay sy ankalazaina ny ranomasina. Haleloia, amen. Efa madivadiva hifarana ny fotoanantsika ka mialohan'izany dia hitondra mambavaka tsika ho an'ny tsirairay avy ao anatin'izao fotoana izao hivavaka tsika ho an'ireo ralahy sy ranabavy indrindra ireo mpiray tampo amintsika havana tapaka sy namana izay mbola monjy ny fotoana mbola monjy asa aman-jarano izao alina izao dia apetraka tsika eo anatin'Andriamanitra izany hivavaka tsika ho an'izy ireo mba fiarovana avy amin'Andriamanitra ny anaraka an'izy ireo any amin'ny toerana izay misy anazy avy any amin'ny asa aman-jara izay ataon'izy ireo
dia aoriana zany tsika dia mbola hivavaka ihany koa antsika tsirairay avy izay hiatsika ny tialy ty ao anatin'ny fatoriana mba tena ho tahin'Andriamanitra ny atsika ary ny anjery mason'ny tompony tombo manodidina ny toerana sy tokantrano izay atritsika indray amin'ny tialy ty mba tena hisy fiarovana magaga ho antsika tsirairay avy ao anatin'izao alina izao dia hivavaka tsika kasandrata mivavakantsika dia misaotra anao indrindra izay ry tompo Andriamanitra masina ianao raha afaka ny fampahery tao anatin'izay fampaherizan'izay izay tsirairay avy mankasitraka sy midera ny anaran'izay tompony amin'ny fotoananay izay tanteraka tery tamin'ity andro ity mankasitraka sy midera ny anaran'ny masina izay tompo satria izay tompo dia fitaovana fotsiny ihany anatanteraka izao ilay izao fa ianao ny asa mahery ianao ny anjaka feno taminay tsirairay avy koa hiderahanay sy ankalazay ranomasina tompony fantako san'izao fotoana izao tsapanay fa tena nikasika anay tsirairay avy ianao ary tena nanjaka feno tamin'ity fotoana ity nositra mahery avy aminao koa misaotra anao zany midera sy mankalaza ny ranomasina ingany tompo ny zavatra rehetra izay nataonay dia mba ho tena voninahitra ny ranomasina ary mba ho tena tafalatsaka ao anatin'ny fosiny saina tsirairay avy zavatra izay nataonay ity tompo dia mba tena ho tanolonaka ao anatin'ny fosiny saina tsirairay avy zany tompo mba tsy handalo fotsiny fa tena melomelona sy ho saintsaina tsirairay avy any amin'ny toerana sy ny tokantrano izay misy anazy avy any zavatra izay nataonay ity tompo ankehitriny izay dia mivavaka eto anatrehanao any tsirairay avy ireo raha lasa ranobavy ray aman-dreny fianakaviana tapaka sy namana izay mbola monjy asa aman-jara ao anatin'izao alina izao mivavaka manokana amin'izy ireo izay tompo mba ho tahinao sy ho arovinao ho tantaninao sy ho vombinao an'izy ireo amin'izany asa aman-jara azy ataon'izany mba tsisy asany devoly na asany fanaratsy akasika an'izy ireo tompo fa mba ho tena ho voatasy voary tanteraka izy ireo ao anatin'izao alina mahery izao ka ny zavatra rehetra izay ataon'izy ireo dia mba ho lavorary avokoa ary ny zavatra rehetra izay ho arovan'izy ireo na ao misy manao ny asa sekirity dia mba ho tena ho voary satria ny anjery masinao fiarovana avy aminao dia efa anaraka sy toetra amin'izy ireo ao anatin'izao alina mahery izao ho anay tsirairay avy izay hiatsika ny fatoriana koa tompo dia apetraka feny ao anatrehanao ka io tompony tsirairay avy mba azo toromaso mamy avy aminao indray tompo satria izany tompo no sitraka sy irina eto anatrehanao dia mba ho tahinao izay mba andro fahemanao anatin'ny toromaso mamy izay tompo mba tsy hisy hanonofo ratsy izay tsirairay avy fa mba tena omenao toromaso mamy sy omenao vision indray izay tsirairay avy hanonofy ilay zavatra tsara avy aminao indray izay tsirairay avy tompo ao anatin'izao alina mangina izao ka mba tena ho alina tsara ho anay tsirairay avy izao alina mangina izao tompo satria ny fiarovana mahagaga fiarovana matotry avy aminao dia efa naraka anay tsirairay avy indray ao anatin'izao alina mangina izao dia misaotra sy midera ary manome voninahitra firenena ranomasina izay tompo satria efa ho tahinao ny tsirairay avy efa ho ambinao ny tsirairay avy satria zanakao mpanomponao ary tena tianao izay tsirairay avy aleloia aleloia amin'ny anaramainao Jesosy Kristy tompo nanaovanay sangatany zavavaka izany sotra tompo aleloia amen dia mbola hanonona ny tsojana ho antsika tsirairay avy indray faly ny tenako hanonona ny tsojana ho antsika tsirairay avy indray amin'izao ora sy fotoana izao ny tana maherin'Andriamanitra ny anaraka atsika ho amintsika tsirairay avy fiarovana sy ny fitahiana fahasoavana avy amin'Andriamanitra ny ho amintsika tsirairay avy ny fiadanany tompony ho amintsika tsirairay avy ho tahin'Andriamanitra manokana antsika tsirairay avy raha ivoaka ary ho tahintsika raha hiditra ary ny famondrapo sy ny fahasoavana ny hery avy amin'Andriamanitra omantsika tsirairay avy ao anatin'izao ora sy fotoana izao ao anatin'izao alina mangina izao ho amin'ny tontolo hoanitsika ho amin'ny fiainantsika manontolo ny herin'Andriamanitra sy ny ositra avy amin'Andriamanitra ny fitahiana avy amin'Andriamanitra tsisy ho arary tsisy arorofy ary tsisy ho amintsika tsirairay avy ny anana olana sy ny problema fa ny fitahiana avy amin'ny tompo ho amintsika tsirairay avy amen.
Araka izarany tenin'ny pasovansika entsika amana-paranana izao fotoana izao a izay hitantsika eo amin'ny salamo fa 3:20 izay vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe eny tokoa fahasoavana sy famindrampona anaraka amin'ny andro rehetra iainako a dia hitoetra ao an-tranon'i Jehova andro lava aho. Amen. Dia asa mitahin'Andriamanitra ataontsika tsirairay avy tompoko a, tahin'Andriamanitra ianao a amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika tsirairay avy. Amen.